tantaraiko zavatra ianao. Zaho zany tamin'ny fianarako dia lasa tsy safidy satria lasa mifaninana tamin'ny olona manodidina fotsiny. Vao zavaiko mihatra anao zay fa aza miala lavitra anao. Tanora tsy mijery ny hafa fa mandeso amin'ny lalana hitondrany tokoa. Fa ny miarabanao ny tenako zo anarazana kotra atao anatin'ny fangarana miaka amin'ny rano. Mbo hevitra resantsika androany dia mahakasika indrindrany hoe tsy ny namanao ny faninananao. Samy manana ny lalana ny tondran'Andriamanitra ho anazy ny olona anankiray dia rehefa tsy safidy ianao, rehefa lasa mifaninana amin'ny olona manodidina anao, amin'ireo namanao dia lasa tsy tafiditra amin'ilay planin'Andriamanitra ho anao. Tamin'izany tamin'ny nanao choix universitaire dia tsy tena ilay zavatra tiako akory, tsy tena ilay zavatra rehetako akory ny safidiko fa hitako hoe satria naomby tamin'ity ilay olona manodidina anahy dia andeha ataoko koa ilay izy. Dia rehefa nataoko ilay izy dia tena nandeha teny ihany moa ilay fianarana dia nandeha teny ihany. Tsy nisafidy parcours tsy na hoe finance et comptabilité dia tafavoaka ihany vita amin'ny fianarana. Fa rehefa tafiditra atao anatin'ny domaine ny asa amin'izay dia nanao stage. Rehefa atao anatin'ny stage dia misy izy hoe tena tsy vitako raha ity no atao, tsy vitako raha ity no zavatra ataoko mandra-pahafatiko, tsy vitako raha hoe zao foana no asako. Dia rehefa teny dia hitako hoe diso satria lasa nanankona ana tamin'ilay zavatra tokony ataoko ilay izy, nanankona ana tsy hafantatra ilay zavatra tena atao anatiko, ilay passionko, ilay zavatra mipassionné anahy, ilay zavatra mampirehatra anahy, ilay zavatra mampazoto anahy satria izay no raisiko hoe za kosa raha hiasa, za kosa raha hanao zavatra dia mila mirehatra anao an'ilay izy, mila manana fitiavana, mila manana fahafinaretana hoe tena miaina izay zavatra tedaviko eo amin'ny fiainana. Dia nefa rehefa mifaninana hoe tianao an'ilay zavatra nataon'olona hafa dia tsy tafiditra tamin'izany mihitsy, tsy tafiaina an'izany mihitsy satria lasa hoe te hitovy amin'ilay hafa fotsiny nefa tsy mitovy ny zavatra ao anatiko sy ilay zavatra ao anatin'ilay olona ilay namako mety hoe izay mihitsy ny anazy passion, mety hoe resaka chiffre, resaka ohatr'izany fa ny anaty izay mihitsy tsy tato anatiko mihitsy izay, tsy nirehatra tato anatiko ilay hoe fitiavana an'izay dia diso aho tamin'ilay satria mifaninana taminazy lasa tsy ilay zavatra tsara tato anatiko no navoakako fa ilay zavatra ilay olona indray no lasa simbaiko, lasa satria rehefa mifaninana ny olona anankiray dia lasa mitady tianao anao mihoatra an'ilay olona hafa ianao, lasa hoe tianao hoe ianao zany ny excellen'ilay olona, ianao zany no ambonin'ilay olona hoe ianao mila mahavita koa nefa tsy zavatra zany tsy izay ilay zavatra tokony ataonao raha hoe tena namanao tokoa izy dia ny tokony ataonao hoe atosika izy dia hoe ahoana ny atafavoaka anazy koa. Mety hoe izy mahay an'iny, mety hoe izy mbola manam-bola ohatra aloha fa ianao fahaizana fotsiny dia ahoana ary ny higambana an'ilay izy. Raha hoe tena mpinamana koa zany dia tokony ohatra hoe ahoana ny atafavoaka an'ilay izy, mila mahay mifanampy, mila mahay mifanohana, mila mahay mifanosika satria izay tokony hoe lalana andehanana. Fa rehefa ohatra hoe mifaninana dia reraka eo fotsiny ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Job toko 5:2 any hoe ary kely saina ozy izy dia matin'ny fialonana dia lasa matin'ilay fialonana eo fotsiny ianao rehefa mbola tafajanona atao hoe rehefa mizizitra zany ianao hoe tiany ataoko fa tafavoaka ihany dia anao koa nanao vontaona iny ihany dia anao koa nivarotra ihany dia anao koa nanao dokotera ihany nanao chimie ihany dia anao koa nefa ianao notina chimie anao mety tsy tena hoe non aleo tsy mijery fa aleo mba hoe matière facultative ohatra tena tsy izay mihitsy fa nefa kosa ohatra ianao tany amin'ny français ianao tena iny ny akaranao dia iny zany tokony hidiranao, iny zany tokony mahasoanao dia tsy fantatro zay rehefa ohatra ka hoe tsy fantatro hoe inona ilay tena zavatra mampirehatra anao, inona ilay zavatra tena ao anatinao dia rehefa mifaninana amin'ny hafa ianao dia lasa takony ianao, lasa tsy mahafantatra an'ilay tena tokony anjananao ianao. Dia tohizako ilay izy teo hoe rehefa nisafidy rehefa vita ilay stage dia izy hoe tsy hanao an'ity dia avy eo tampotampoka teo dia avy eo Andriamanitra nanokatra lalana ho anahy dia pozitra hoe ohatran'ity kosa ohatra mety ohatran'izany kosa mba intéressant aminahy, izany kosa tsy zavatra tsy mampakamo anahy ny hanao anazy izany kosa ohatran'ny zavatra afaka hivelarako dia ny fantatro ilay izy dia hidirako ilay izy
dia avy eo lasa miditra atao anatin'ilay tena anjara nomen'Andriamanitra ana lasa afaka nampiasan'ilay zavatra nomen'Andriamanitra ana le talenta napetrak'Andriamanitra tatonko satria rehefa name Andriamanitra dia ozy izy hoe misy ozy izy nomeny talenta 5 ny anankiray ozy izy nameny talenta 5 ny anankiray nomeny talenta 2 ny anankiray nomeny talenta 1 zay fanoharana natao tao anatin'ny boky Matthieu toko 5:20 rehefa nanao an'izay izy dia ohatran'izay koa tsika dia avy eo samy nampitombony talentany avy ny tsikaray avy dia rehefa fantatra hoe ty le talentanao fa na anankiray fotsiny ary iny dia afaka hivelaranao dia afaka angalanao tsirony dia afaka hiainanao tsara tsy mila mifaninana amin'olo-kafa ianao satria fantatra hoe ty le anjaranao dia tsy mamono tena ianao lasa tsy mamono zavatra tsara efa nomen'Andriamanitra anao ianao dia tsy blamen'ny tenanao tsony ianao hoe tena tsy mety tafavoaka mihitsiny afa za maninona ary le namako mba manao koa dia za hoe mitovy ihany zavatra atao dia za tsy tafavoaka tsy tafavoaka ianao satria tsy iny le zavatra tokony ataonao tsy iny le zavatra tokony hivelaranao dia zay rehefa ohatra ianao ka te ho tafavoaka zany dia aza mifaninana amin'ny namanao zany toany fotsiny namanao an'izay zavatra tokony ataony dia rehefa ohatsy izy ianao hoe mbola tsy vitako aloha zay fa ny anaro i masoky ty dia ny anao i masony aza mandany andro anaratsy olo-kafa na ohatra hoe hiteniteny olona fa rehefa atao fotsiny zay atafavoakanao atao fotsiny zay hiainanao tsara le zavatra tsara efa noman'Andriamanitra anao dia fantaro iny dia fantaro iny ny afantaranao an'iny mifandray amin'Andriamanitra ianao dia misokatra voalananao dia tafiditra tsara ianao dia mahazo maina ianao dia miaina tsara ianao dia ozy izy ianao hoe wao aika zany le fiainana aika zany le tena hoe miaina amin'ilay zavatra tsara nomen'Andriamanitra ana aika zany le tena makatsiro ny amin'ny fiainana tena mahazo tsirony ianao ny rehefa zavatra tianao hoe rehefa zavatra tena ao anatinao rehefa zavatra azonao aina ny ataonao dia zay minao fa misy zavatra azonao minao fa misy zavatra afaka hialanao indray tsy ho variana hijery ny hafa ianao fa hijery ny anjaranao hididitra amin'ilay lalana tokony hidiranao mba ahafahanao ho tafavoaka mba ahafahanao ahono mba ahafahanao andeha amin'ilay planan'Andriamanitra natokana ho anao indray dia izay fandarantsika androany tato anatin'ny fandarana ny ataon'izany hoe tsy namanao ny faninananao aza mifaninana amin'ny namanao fa nenao jerena dia nenao imasony dia nenao ampitombony